Afaka niroso am-pilaminana ao anatin'ny fotoanan'ny fialan-tsasatra zany ireo ankizy ho avy niadana ny fanadinana BBC farany teo. Ny mpanala ny fanadinana baccalauréat kosa dia vao mpanomakomanana amin'izao fotoana izao satria dia ny alatsinainy avy izao no hiatrika izany ireo mpiadina ireo. Izay no makasika an'iny fa misedra olana kosa ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Fujifilm amin'izao fotoana izao ity orinasa sinoa ity izay nametraka ny mpiasa amina toerana iray antsoina hoe tsy maintsy ala ao anatina an-tsitrapo zany ireo mpiasa ampoliny ao anatin'izany orinasa sinoa izany misedra olana izy ireo noho izany ka very taray. Mpiasa misa 12 ao amin'ilay orinasany sinoa Fujifilm eto Andrenivohitra no voatery hiala an-tsitrapo amin'ity farany volana ity raha araka ny vaovao voarainay. Fantatra mantsy fa ny 20 Jolay lasa teo izy ireo no nolazain'ny solotenan'ny mpampiasa fa manana hatramin'ny 30 Jolay hialana an-tsitrapo na dia par volontaire. Raha tsy izany dia hiditra amin'ny chômage teknika ny orinasa manomboka ny voalohan'ny volana Aogositra. Ity toe-javatra farany ity dia tsy ahazahoan'ny reto mpiasa reto tombotsoa satria dia efa mahery ny 10 taona niasana tao amin'ny Fujifilm izy ireo. Fantatra ary fa hanaiky ny fialana an-tsitrapo izy ireo mba ahafahana misitraka ny tombotsoa sy ny zo mifandraika amin'izany izay efa nampanantenainy ny mpampiasa. Marihana nefa fa efa nanakatona ny masovoany roa teto Andrenivohitra ny Fujifilm teto Antananarivo nanomboka ny volana May lasa teo dia ny teny Isotry sy Mahazo izany ka mpiasa enina no voaroaka tamin'izay io ihany ny vaovao voaray. Ankehitriny dia ahitana mpiasa misa 15 ny Fujifilm izay miparitaka eny amin'ireo masovoa mbola miasa eto amin'ity tanàna ny Arivolahy ity. Farany dia fantatra fa tsy sokatra intsony manomboka rahampitso ny Fujifilm etsy amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna.